dia faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka amin'ny fandaharana seho ny herinandro amin'ity androany ity rapiso dia ankalazan'ny fetin'ny mpifankatia isika noho izany nietsika rehetra ho tantarainareo amin'ity androany ity dia manodididina izay Saint Valentin zay avokoa noho izany efa miokoa zany isika mpifankatia rehetrarehetra fa dia fotoana ho asika ity herinandro ity ary indrindrindrindra fa ndrapiso satria dia rapitso avokoa ny hetsika rehetra mafana ho tantarainareo zao dia zao fa nefa ny tsy ampiandrela rehefa nefa tonga dia ho ampahafantariko anareo aizany tokony ho ale amin'ity farany herinandro ity dia amin'ny azoma fa 14 volana febroary avy zao andro ny mpifankatia dia mana fotoantsika miaraka amin'ny tarika tsy akoraka ery amin'ny cabaret le bypass izy io indray manomboka amin'ny 6 alina tsy misy mividipidirana fa rehefa tonga any kosa dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny consommation obligatoire moa fiteny zareo azy zany mba mandray kely mba anafanana ity andro ny mpifankatia ity. Ireo tovolahy mpipialo eo isanandro efa nanjary mpandalo rehefa mody masoandro fa tsy avelany taona ipetraka eo fa tsy avelany taona ipetraka eo ary dia mbola amin'ny zoma fa 14 volana andro ny mpifankatia io ihany dia mana fotoantsika miavaka kely satria miaraka amin'ny olombelo reky ery amin'ny Tigrine etsy Andraharo manomboka amin'ny 7 ora sasany arivo vidipidirana kosa dia 5 arivo sy 2 alina ariary. Nefa totetsy ambadika yane rehefa maty masoandro dia nahajawa maso voninao rehefa maty masoandro ary mbola amin'io azoma fa 14 volana febroary andro ny mpifankatia io ihany dia mana fotoantsika miaraka amin'ny ina zay nampitondran'ny lohateny nietsika hoe vendredi in love etsy amin'ny Grace Food and Café etsy Tsiadana manomboka amin'ny 8 ora alina. Ary dia mbola amin'ny zoma fa 14 volana febroary andro ny mpifankatia io ihany dia mana fitiavana koa misy hoe mafapana noho izany misy etsika iarahantsika amin'ny Vaiavy Shila etsy amin'ny Bonara be 67 hectares nampitondran'ny lohateny nietsika hoe love normal manomboka amin'ny 8 ora alina ny fotoana ny vidipidirana kosa nefa dia 2 alina ariary toy ny mahazatra.
ary ny hetsika fariny ampahafantarana anareo dia nitarika onja zay anao tanteraka fampisehoana ao amin'ny le glacier Analakely ny zoma faefatra amby folo ny volana febroary andron'ny mpifankatia ihany a manomboka amin'ny 6 alina mividipidirana kosa dia ray alina ariary na ino raha iseho na ino raha hipoaka zao fovono iaraka ela na ino raha iseho na ino raha hipoaka anao fanazoko tsialako anao matambitambe mahay raha tiako sambatra zao fonisanao anao matambitambe mavita raha ilaiko sambatra zao ialaminao dia izay no etsika azona ampahafantaranareo tamin'ity herinandro ity averimberiko foana fotoana fanarareo tan'izao ry zalahy fanakafizana azy zao ry zavavy andro mifankatia zao inona ntsony manakany atsika tsy fety tsy faly indrindraindrindra tsy fankatia fomba rehefa ohatran'izao dia mba alohan'ny etsika dia mba mandeha amin'ireny toeram-pisakafony ireny satria maro izy ireo amin'izao no miantso atsika hoe ay misy karazana sakafo ohatr'izao spécial Saint Valentin misakafo kely dia mivoaka kely dia mifankatia satria andro ny mpifankatia tapitra mifandarantsika amin'ny herinindray amin'ny verina eto miteny hoe aizany tokony ho alehanareo fa mbola afaka mifankatia ihany nareo aorinan'izay koa fa tsy hoe amin'io andro ny azoma io ihany tapitra mifandarana amin'ny herinindray amin'ny verina eto veloma tompoko